Eo amin'ny sehatry ny finoana zava-dehibe ho an'ny FJKM Tangaina fanantenana ny andron'ny alahady avy izao satria amin'ny fotoana io zany no anamariana ny jobily volafotsy ny mpitandrina sy ny fahafolo taona ny arahan'ny mpitandrina ny asa tamin'ny fiangonana toy izao ny fanazavana hoentin'ny komity mpikarakara. Ankalaza ny jobily volafotsy ny mpitandrina rakotary manana Jean-Emile izahay amin'ny fotoana io. Ary ny fanamariana ny fahafolo taona ny arahan'ny asa taminy sy ny fiangonana. Ny fandaharam-potoana amin'ny alahady io dia miditra amin'ny 7 maraina ny fotoana ary isy koa ny fanangonana ndreo valopy izay efa zaraina tamin'ny mpivavaka tao. Isy aloha fandraisam-pitenenana ho fanentanana ny tsirairay sy ireo olona izay niara-ny asa taminy tany aloha rehetra, ary ihany koa misy fivarotana polo sy gâteau ao ivelany. Io moa zany dia fanokafana, ary misy koa ny ivony izay atao ny 8 novambra ary ny famaranana dia amin'ny novambra 2016. Ny fandaharam-potoana rehetra mitranga miseho mandritra ny fotoam-pankalazana dia mizara 3 mazava tsara. Ny fotoana fanokafana ny fankalazana dia ny 7 Jona 2022 ary ny ivon'ny fankalazana kosa dia ny 8 novambra 2022 ary ny famaranana kosa dia ny volana novambra 2022. Marihana fa mandritra ireo fotoana eo amin'ny fanokafana ka hatramin'ny famaranana dia isy ireo fotoana alahady natokana manokana ho an'ireo izay nandray ny fahasoavana nandritra ny fotoana nitondran'ny mpitandrina teto amin'ny fitandremana Tangaina fanantenana toy ny vita batisa, ny katekomena ary ny mariazy, indrindra koa ny diakona sy lolona, ary indrindraindrindra tsy adino ny fanentanana ireo zanakam-pelezana izay anokanana fotoana manokana indrindra manentana antsika rehetra izay zanaky ny fiangonana sy isika rehetra vahoaka an'Andriamanitra mpivavaka eto amin'ny fiangonana fitandremana FJKM Tangaina fanantenana manentana antsika rehetra fa zava-dehibe sy hery lehibe ary fampandrosoana lehibe ny fanjakan'Andriamanitra eto amintsika ny fahatongavantsika maro manotrana ny fankalazana ny taon-jobily ny ray aman-dren'ny mpitandrina. Koa dia mino sy manantena izahay eo amin'ny komity fa ho tonga maro isika anoana ny antso satria dia ho asehontsika eto koa ary aharintsika fa mpanompon'Andriamanitra tokoa isika.